midirany Jehova fa tsara izy fa mandrak'izay ny famondrapony aoka nao izany navotany Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo aoka hiderany Jehova ireo noho ny famondrapony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona. Tombo Andriamanitra izay tsara indrindra an-danitro misaotranao izay noho izao fotoana izao. Ko ankehitriny eo am-panatanterahana izao fanompam-pivavaana izao dia maniry indrindra izahay raha maniry ny anatrehanao izany amin'ny fahafianondry. Ka izany fanatrehanao izany Andriamanitra ray io dia mba hitondra famelombelomana ho anay, hitondra famelan-keloka, atsapana iny famondraponao ary indrindrandrindra atsapana fiadanam-po mandritra izao fotoana izao. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fifalaina ho ahy no miara-batsika tratrizao sabata manokana izao misy manantena fa andray hery lehibentsika mandritra izao fotoana izao ary mafaly ano manolotra ireto mpiara-miasa ety anoloana ny Rahalatina, ny Ranabavy Leonsia, ny Ray aman-dreny Pastera Erzo ary miaraka aminy eo dia ny Rahalahy Elisa. Zao tsika dia fanofofantanana no izao sabata izao. Ny rahalahy izay nanolotra anay teo moa dia ny rahalahy Rivo hofahofatika tanana izy. Zao tsika dia hitsangana hideran'Andriamanitra ary anao ny laharana hira 530 ho hirako riray. Ataontsika amin'ny feomaretana izany. Ilai fiti maeri, fa fiti abanama, mameri nani beri, ira, tifuku ira, fatenati, ilai pamutina. Irau lai fahefanabe manufani panuta natin malemi azare hajesi zauni uta o ira jifuku ira fatenati ilai pamuzina. Irau lai fumanguraka rasendrana tumani manarina raputraka nuni unjatani o ira rifuku ira fatenati ilai pamunzina. Irau ilai piamina bia isi mitanju lai tanami
isangamina nalinanandro oira ira trifokoira fatenati ilay pamonjina iraikyo famaharitra ny fitiavanao ny taona hoangandanitra oninao mandrakiza oira ira trifoko ira fatenati ilay pamonjina. Zao isika dia hiaraka hanokatra ny baibolitsika ary andeha hosokafantsika izay voasoratra amin'ny Jeremia toko voalohany. Jeremia toko voalohany 17. Rehefa hitantsika dia hiarahana mamaky hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa andeha amin'izay rehetra andrahaka anao ianao, ary izay rehetra nodidiko anao no ambaranao. Dia mbola ho tohizantsika ny teny arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo voalohany 17. Salamo voalohany 17. Dia tahaka ny azo ambolena eo ambony rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ary ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Ho tahiana ny teny izay voavaky. Amen. Jehovah, Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, Andriamanitra pahary izao rehetra izao, dia ilay Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary fanahy masina. Tonga eto amin'ity tempolinao masina ity izahay, mba hidera, hankalaza, hanome voninahitra ny anaranao, satria lehibe ianao, ilay namorona anay, ary nanao izao rehetra izao, koa raiso ny fisaorana izay atolotray ho anao, ary mba hoanitra akasitrano eo amin'ny seza fiandriananao izany Andriamanitra. Misaotra anao izahay no ny enemana izay nomenao anay, nahafahanay ny asa, nahafahanay ny velona, ary ny fitantananao ny fiainanay, dia tsapanay tokoa izany. Koa mankasitraka raha eo, manome voninahitra hatrany izahay. Na dia teo koa aza ireo zavatra toa nanahirana teo amin'ny fiainanay, dia tsapanay fa niditra an-tsehatra izany ianao, ary afaka namaha ny olana teo amin'ny fiainanay. Koa ankehitriny izay Tompo, dia faly manome voninahitra izany anaranao masina sy lehibe izany. Na dia teo aza zany Andriamanitra, dia mpanota izahay, nanao izay tsy marina izahay. Tompo, mitondra ny fahalemenay izahay, mitondra ny tsy famendrehanay izahay. Eo aminao Jesosy ilay mpanasitrana, ilay nitondra ny elokay, fafao ny fahotanay. Ka noho ny amranao Tompo, dia voadiso voasasa izahay. Ka dia faly ankehitriny, mbola tonga eto amin'ity tempolinao ity, manome voninahitra anao, ary afaka koa miaino ny teny izay ambarany mpanomponao. Koa raha hitondra izany afatra izany, ny mpanomponao, ny mpitandrina, Tompo, sokafy
ny vavany hanambara ny hatsarany ny sitraponao ary azonay mandray izany ampo ary hitondra fitahiana sy fahasoavana eo aminay izany. Dia toy izany koa ny afatra ho an'ny ankizy izay hoentiny mpanompo vavinao mitenena amin'i Jehovah ao, ary ny ankizy izay tonga eto miaino izany afatra izany dia indray fitahiana manokana koa izy ireo, ka hitombo amin'ny fahalalana anao, hitombo amin'ny fatahorana anao. Andriamanitra, amin'ity fanompoam-pivavahana izay atao ity, ho an'ny mambra rehetra manatrika izao fotoana izao, dia andray fitahiana sy fahasoavana avy aminao an'izy ireo, ka ny teny rehetra izay ambara dia hitondra fampaherezana, hitondra fiononana, hitondra hery anay tsiraray avy eo ampetrehana izao fiainana izao. Io ny ambara tonga mpitondrana eo amin'ny fitantanana, eto amin'ny fiangonana advantista hatrany amin'ny faratampony, ka hatraty amin'ny fiangonana madinika indrindra. Apetraka aminao ny programa ny tsiraray avy amin'izy ireo mba ho tanteraka, ho fanomezam-boninahitra, ary atonga izy ireo hitaona fanahy ho anao. Manana ny olany tsiraray avy ny mpanomponao, mety manana tsy fahasalamana, mety manana zavatra mafy hatrehana ady izany. Ianao Tompo, ilay mpanafaka anay, tompony hery rehetra, aoka ianao hanasitrana, aoka ianao hamany fatorana, ka ity sabata ity dia ho sabata feno fiadanam-po, sabata ho feno vahaolana ho an'ny vahoakanao. Andriamanitra, malala ny entaentam-po ny mambra tsiraray avy ianao, midira ao aminy amin'ny alalan'ny fanahinao, hanamaivana azy ireo, ka hitany fifaliana amin'ity sabata masina ity. Izany vavaka izany Tompo no asandratra eo amin'ny seza fiandriananao, koa mihaino ianao ary ny fanahinao ne ho aminay tsiraray avy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen. Satsika dia tonga amin'ny fotoam-pivavahana ny fanatitra siny amin'ny mpahafolony. Ilay andro dia to amin'ny fanjakana anankiray dia nisy mpanjaka anankiray izay nifeny tanàna izy, ary matetika ity mpanjaka ity dia manao ny famorina vahoaka marobe efa tonga ny fitsinjana amin'ireny fotoam-pitsanjana asaramanitra ireny zany rehefa vokatra zany ny vary. Ilay andro izy dia niteny tamin'ireo
teny tamin'ireo mpiara-miasa aminy nampitondra teniny hoe avoriny vahoaka. Ary efa nataony ny antsoantso eraky ny tanàna dia vory marobe ny vahoaka satria ny mpanjaka moa no toteny tamin'izany fotoana izany. Dia natao ara ny famorina ary ny teny mpanjaka hoe samy mitondra zay azo atao nareo zay itomana vokatra fa anao ny asa mpanjaka zany. Ary natao ny tonga daholo ny olona nitondra zay teo am-pelatanana, ary tao nitondra sarety, tao nitondra harona lehibe, ny sasany kelikely, ary ny sasany moa dia tsy nitondra fa tsy ny satroka kely teny an-tanana. Ary tonga amin'ny fotoana zay natao ny fijinjana dia vita, ary teny amin'izay mpanjaka manao hoe re vahoaka zay tonga manatriketo dia faly satria nanohana ny antso mpanjaka nareo ko dia zany solony zany fifaliko zany dia samy mitondra ny vokatra ho any an-tranonareo daholo nareo fa anareo ireny vokatra zay nasaiko zay nitsinjanareo ireny. Ary tery samy jery daholo ny olona ary gaga sy talanjona satria sasany dia nitondra hatrany amin'ny sarety anakefatra folo, tao nitondra sobika kely ao ny lehibebe, ary ndrisy fa le nitondra le sady-bolo kely ny sasany moa dia tanapolo fotsiny nentina, dia zay zakany tanana fotsiny nentina dia nangasy azy. Ny famotinana an'izay nambara zay dia zao ny fambaran'ny ten'Andriamanitra amin'ny Deutéronomia 4:12, ny indrininy fa Deutéronomia 4:12 azafady, ny indrininy fa 12. Deutéronomia 4:12, andininy fa 12. Vakitsika vaky teniny raha tsosy manao hoe alaovy tsara ny ampahafolo ny vokatra rehetra avy amin'ny voana fafinao dia ny vokatra any an-tsaha isan-taona. Alaovy tsara ny ampahafolo ny vokatra rehetra avy amin'ny voana fafinao dia ny vokatra any an-tsaha isan-taona. Sotsika dia hiary tsangana hivavaka ho an'ny mpanatitra zany. Andriamanitra raha ny masina indrindra izay ny an-danitro, midera sy mankalaza ny ranomasina izay satria na eno ny fanentany na fanatrasiana ampahafolo ty tompo izay. Ny fanirianay dia mba handray anjara tompo izay amin'ny fanohanana ny asanao teny ety an-tany, ka ny tenany misy Jesosy ao mba tenay mba ho fanatitra velona masina kasitranao, mba ho mpiara-miasa mahatoky miaraka aminao. Ary ny rinay dia izao ny ampahafolo sy ny fanatitra ao dia ingany mba hitondra anjara briky famitana ny asa fitoriana manerana n'izao tontolo izao. Koa dia nitaeo ny mpanomponao tsiraiavy izay ampanatirana izany, ka ianao ny Andriamanitra pahary ny zavatra rehetra, satria ianao no nanao ny tany sy rehetra eo aminy sy ny mponina eo aminy, nandrotsaka ny fitaina manana biampy amin'ny tokantrano ny tsirairay avy. Dia raha ho avy ianao Kristy indray andro amin'ny ranolanitra, ny fanirianay dia mba etefa aminay ny teninao manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, efa natoko tamin'ny kely nareo ho tandreo mpanampiny be midirana ny fifalian'ny tomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tany zavavaka izany. Amen.
Fanolorantsika ny fanatra sy ny ampapony dia ataontsika nira 700. Amen. Faly miarahaba indray atsika ankizy tsirairay avy tratran'izao sabata izao. Tonga amin'ny fotoana manokana itsika ankizy dia ny henoantsika ny tenin'Andriamanitra. Fa mialohan'izany dia andehantsika hiaraka anao an'ilay hira oramamy. Amin'ity sabata tika izy dia andeha itsika hieno tantara anankiray. Ilay bebe sy ilay zanaka pasteur. Zay no tantara henoantsika. Misy pasteur anankiray sy ny zanany isaky ny alahady izy ireo alahady folakandro dia manokana fotoana andeha hizarana trakta izany. Fa tamin'ity indray mitokaka tika izy dia ratsy be mihitsy ny andro satria fahavaratra tamin'io fotoana io. Kanefa dia izao indremy avy any sady efa vonimbonina tsara mihitsy izy tonga dia dado efa vonina za fa ngatsika tsy andeha amin'izay. Fa andeha ho aiza Remy hozy ny dadany. Andeha hizaran'ilay trakta tsika efa nangoniko daholo anie ilay izy. Tsy afaka mandeha tsika Remy androany tsy hitanao nga io andro ratsy be io. Dada fa angamo ny olona tsy afaka ny overany amin'ny fahaverezana mandrakizay na dia andro aviorana arany. Remy tsy afaka mandeha atsika fa tsy mamela atsika amin'izany ny andro. Dia teo Remy ny eritreritra teo. Alao zany za dada andeha, alao za andeha fa tsy maninona. Dia salasala teo ny dadany hoe inona ary izany atao. Dia rehefa nieritreritra izy eny ary alao raha fa afaka mandeha ianao fa sao mitandrina tsara fotsiny dia anaovana tsara ilay imperméable anao zay. Eny ary dady zay fa andeha dia lasy Remy nandeha. Nandeha izy nandeha nizara trakta. Ary naharitra adiny roa izany fizarana trakta izany. Rehefa tapitra ny adiny roa dia avo be amin'izay ny orana ary tena kotsa tanteraka Remy rakizy. Dia lasa izy nandeha namonjy toerana kely anankiray. Dia rehefa nialoka teo izy dia jereny fa trakta anankiray sisa ny teny an-tanany.
dia nieritreritra izy hoe iza reny andeha omeko an'ity e dia nijery izy nijery tsy nety nahita fa rehefa nitodika ohatr'izao izy dia jereny fa kay misy varavarana anankiray eo akaikiny eo dia lasa izy nandeha teny dia rehefa tonga teo izy dia nampanenony ny soneriraka izy tan tsisy namaly naverindray tan mbola tsisy namaly any dia lasa izy andeha azany dia rehefa nandeha izy dia ohatrany tsy mety mandry izany ny sainy fa ohatrany misy zavatra miteny aminazy foana hoe miverena dia tsy nety tamin'ireny fa lao hiverina ka dia lasa izy nandeha niverina araka izy dia niverina teo amin'ilay varavarana izy dia nampanenony indray ny soneria tan mbola tsisy namaly farany izy nandondona mihitsiny zay fa ohatrany misy feo eniny ohatrany any ambony riana zany dia niandry izy iny fa nisy nanokatra ilay varavarana faly be remiraka izy fa nisy nanokatra ihany ilay varavarana io bebe anankiray nitazany teo malo kendrika be mihitsiny izy dia rehefa nahita an'iny remi dia zao bebe tena miala tsiny indrindra aminao fa manelingelina anao amin'ity folakandro ity fa zao amin'ity androany ity dia tiako manokana nilaza aminao fa tena tianao Jesosy dia zao tia misy trakta anankiray hozaraiko aminao izy ity dia zao ao anatin'io trakta io dia misy an'izany fitiavan'i Jesosy atsika izany dia rehefa vita izay dia nyfanao velomy zareo dia lasa remi nandeha dia rehefa tonga raha ny fotoana fiaraha-mivavaka ny andro manaraka an'iny dia nilaza i pasteur ary nanentana izay olona afaka hijoro vavolombelona dia nifampitodika ireto mpiara-mivavaka hoe iza ny hijoro vavolombelona jereny ohatrany tsisy iny nisy olona anankiray nitsangana avitany ramatoabe anankiray dia izao nolazain'ilay ramatoabe mino fa tsisy mahafantatra ananareo ato amin'ity fiangonana ity ary za koa talohan'izao fotoana izao dia mbola tsy kristianina zany akoriny ary herinandro maromaro talohan'izao hitenenako izao dia maty ny vadiko ary izany fahafatesany vadiko izany dia tena nitondra fiovana tanteraka teo amin'ny fiainako ary tena kivy tanteraka tamin'ity indray alahady nefany dia tena ratsy dia ratsy ny andro ary noho izany andro ratsy be izany dia vao maika ohatrany nanampitrotraka an'ilay fahakiviko ary tena natsapa tena ohatrany tena irery tao anatin'izany fotoana izany noho izany tena nanapa-kevitra fa andeha hamono tena dia lasa niakatra tany ambony riana dia namboariko ny tady dia lasa naka seza dia niakatra teo ambony seza dia andeha anato tena satria efa tena kivy dia kivy tampotampoka teo nizay fa naneny tampoka ny soneria izary zany dia naneny indray dia tsy nieritreritra fa mety tsy rehefa leo zany olona zany dia hialao ihany ny farany dia rehefa tapitra izay dia niverina naneny indray ilay soneria ary tsy nitratra tamin'izay fa nandondona mihitsiny farany nandeha nivoaiko ilay varavarana satria gaga hoe mba iza re izao olona mandondona ao izao rehefa nivoaiko ny varavarana dia ndre ankizy lahy mahafatifaty sady mitsika izay nitondra fanantenana tato anatiko sahady ary nitondra falinany nahita anazy rehefa tonga teo izy dia nilaza izy fa tia anahy Jesosy ary nanome traktana izy rehefa vita izay dia lasa nandeha niditra tany an-trano dia nipetraka dia novakiako ilay trakta ary novakiako tsirairay soratra tao rehefa vita izay dia niova hevitra ary lasa nalaiko ilay tady dia napirimiko nalefako ihany koa ilay seza dia tsy namono tena tsony satria na niantony izy izinareo hitako tao anatin'izay fa kay tia anahy zao Jesosy zao ary zaka dia zanakilay mpanjaka n'izao rehetra izao ary zanakilay Andriamanitry ny Andriamanitry n'izao tontolo izao dia tonga eto amin'izao fotoana izao
satria hitako tao anatin'ny trakta ny adresin'ity fiangonana ity ilaza amin'ilay olona ilay anjelikelyn'andriamanitra misaotra betsaka anao tena misaotra fa raha tsy nandondona varavarako ianao tamin'iny dia mety efa tany amin'ny fahaverezana mandrakizay ajantsika hatreo rakizy ny tantara fa ndehantsika hamaky izay voasoratra ao amin'ny Jeremia toko voalohany 9:7 vakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho fa andeha amin'izay rehetra nirahako anao ianao ary izay rehetra andidiko anao no ambaranao. Zao rakizy ndraindraitsika te mihevitra hoe sa mbola zaza ka tsy mety aminao zany na hoe mihira ao am-piangonana ihany mety amiko na mianatra lesoa sekoly sabata dia izay fotsiny. Fa zao rakizy Jeremia dia vao 12 taona monja izy ary noho ny fitiavany nanao an'izay asa famonjem-panahy izay amin'ny alala fizarana trakta dia afaka namonjy fanahy anankiray izy. Dia toy izany koa tsika rakizy afaka manao zavatra goavambe tsika ho an'Andriamanitra indrindra ho an'ireny mpiara-monina amintsika ireny. Koa maniry amin'ity androany ity rakizy mba ho fitaovana mahomby isika izarana izany fanantenantsika izany amin'ireo mpiara-belona amintsika. Amen. Ndehantsika hivavaka rakizy. Andriamanitra misaotra anao izahay fa mbola nomenao tombontsoa tamin'ity androany ity afaka niaino an'izany afatra sarobidy avy taminao izany. Andriamanitra taio ny ankizy tsirairay avy mba atsapa izahay fa aika izay dia afaka manao zavatra lehibe tokoa ny amin'ny fizarana an'izany fitiavanao izany. Kengany ny ankizy tsirairay avy mba hanao tahaka ny Remi ka mba hazoto izarana izany fitiavanao izany. Dia izany raha no vavaka tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen. Ya, ho fanomanana ny fomba amam-panahintsika handray ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony dia ray aman-dreny pastera dia andeha asiantsika ny antokopira anao hira anankiray. Child.
Satran'Andriamanitra isika ryhavana raha tafahoana eto amin'ity androany ity ary faliana ho ahy ny tondra ny afatra ny tompo ao amintsika tsiraray avy amin'izay toerana misy antsika any ary eto amin'ity toerana ity ihany koa. Nefa melo izany dia manasanao mpanondrika ny loha fa hivavaka isika. Tompoka any masina sy tsara indrindra an-danitra ao rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Saranany amin'izao fotoana izao ary ankehitrindra hanambara ny afatra sy hitatitra izany ny tenako dia enganemba ho aina ho an'izay mahazo tokoa izany ary afatra hitondra fiadanam-po anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy no anonona izany vavaka izany. Amen. Ny lohateny izay nomena ity afatra androany ity ry havana dia manao hoe ny tena hasambarana. Ny tena hasambarana. Amin'ny resaka izay tsika dia tonga an-tsaina avy hatrany misy izany no hasambarana tsy tena izy. Fa ity kosa dia hasambarana tena izy. Koa andeha tsika hijery izay voalaza ny soratra masina ny amin'izany. Ary izay indrindra no impanany ny afatra amin'ity androany ity. Ny teny hoe sambatra na ny fahasambarana dia zavatra katsahan'ny zanak'olombelona fatratra. Ary toety zavatra tsy avela amin'ny Baiboly andalo fotsiny koa nefa izany. Satria zavatra miseho amin'ny fiainantsika olombelona io atao hoe fahasambarana sy sambatra io. Ny bokin'ny Salamo dia miresaka momba azy io ihany koa, tahaka ireo boky rehetra ao anatin'ny soratra masina. Ny bokin'ny Salamo ohatra dia ahitana ny teny hoe sambatra. Amin'ny teny Hebreo dia atao hoe ashre. 5:20 miverina io teny hoe sambatra io ao amin'ny bokin'ny Salamo. Mana hevitra roa izy io. Ny hevitra anankiray dia sambatra mahasambatra azy. Ilay sambatra ilay hitantsika eny, ilay zavatra katsahan'ny olona fatratra, ilay mety apetipety ny fiainany eto amin'ity tany ity, ilay zavatra ara-materialy izany, ilay zavatra ara-nofo. 5:20 miverina izy ao amin'ny bokin'ny Salamo. Ary ny dikany faharoa dia ny hoe voatahy. 5:20 miverina indray izay teny izay na ny heviny ao amin'ny bokin'ny Salamo. Noho izany dia zava-dehibe tokoa ity resaka hoe sambatra ity matoa miverina imbetsaka ao amin'ny bokin'ny Salamo. Ka raha miresaka manokana antsika ny amin'izay zavatra izay dia io no nanombohan'ny Salamo ny boky nyreo mpanao Salamo zany ao amin'ny Salamo 1:1 dia io sambatra io na le voatahy no resahana voalohany indrindra. Ary tsy aritra no resahana fa any amin'ny fiafaran'ny Salamo, any amin'ny Salamo 50 dia ny Alleluia no amarana anazy. Koa andesika hijery azy ve iza ary no sambatra araka ny voaresaky ny mpanao Salamo amin'ny olona. Iza ny voatahy? Satria izay zany no resahantsika androany, ilay sambatra midika hoe voatahy. Izao no vakintsika ao amin'ny Salamo. Sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehovah no sitrany, eny ny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra ataony lavirary avokoa.
fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akoho fa aheliny rivotra izy ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy mahajanona tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonany marina fa fantatr' Jehova ny lalany marina fa ny lalany ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana ry havana. Eto zany Andriamanitra dia mame afatra ankira izay nampanoratana ny mpanao salama hoe sambatra. Ny olona manao ahoana ny atao hoe sambatra? Misy karazana fepetra izay voaresaka eto. Ny voalohany dia izao: ny olona izay tsy manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, izay no atao hoe sambatra. Izany hoe ireo olona izay manao fady ireo zavatra izay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny andiny voalohany dia hoy izy hoe tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy. Izany hoe tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, na hoe raha ohatra adika ilay izy dia hoe tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, tsy manaraka ny fanaony ratsy fanahy. Aza adino fa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa izao tontolo izao sy ny an'Andriamanitra sy ny Andriamanitra dia mifanohatra. Ny ara-nofo sy ny ara-panahy dia mifanohatra. Izany hoe ny olona sambatra izany voalohany indrindra dia izao tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy. Ary tejerentsika mitomby ihany ilay zavatra lazain'ny mpanao salaminy amin'izy ity. Faharoa dia hoe tsy mijanona. Tsy mijanona izy. Tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota. Ny hoe tsy mijanona dia azo adika hoe miaraka amin'ny mpikomy. Ny hoe mijanona dia miaraka amin'ny mpikomy. Izany hoe ny olona izay sambatra izany dia olona tsy miaraka amin'ny mpikomy. Tsy mijanona eo amin'ny lalàn'ny fanehan'ny mpanota. Ny mpanota dia mikomy amin'ny lalàn'Andriamanitra. Eo zany tsika dia mahita karazana fitomboana hoe mandeha, tsy mandeha, tsy mijanona, tsy mipetraka. Misy amin'ny teny frantsay izy dia progression zany. Mandeha, ohatran'ny mandeha any amin'ny lalana faleha, ary tsy vitany mandeha fa mijanona. Ary tsy vitany mijanona fa mipetraka mihitsy. Izay ny eo amin'ny faraparan'ilay andininy hoe tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Ry havana, tian'Andriamanitra sika mba tsy hizotra amin'ny anaraka fanao izao tontolo izao araka amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy. Tian'Andriamanitra sika mba tsy hijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota. Na ireo izay atao hoe mpikomy amin'ity lalàn'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra, ary indrindra tsy tian'Andriamanitra sika hipetraka. Azo lazaina hoe hikambana na iray tanteraka amin'ny mpaniratsira. Izay no atao hoe sambatra. Olona voatahy ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Jereo tsara ny ilay izy hoe ratsy fanahy. Raha nontaniana ianao izao dia hoe iza ny tena ratsy, ny ratsy fanahy sa mpanota? Dia hoy ianao hoe mpanota. Dia ity mety misy zavatra tsy nisaintsaintsika fa mbola misy ratsy noho ny mpanota. Izay dia voalaza eto amin'ny boky ny Salameta dia ninona? Ny mpaniratsira. Satria ny mpaniratsira dia manambatra an'ireo zavatra faharatsiana ara-panahy anankiroa eo, ratsy fanahy, mpanota. Ary tsy vitan'izay izy fa mbola maniratsira. Entina ilazana ireo olona izay manao tsinitsinina mametaveta ny zavatra masina izany. Mety manao miresaka ten'Andriamanitra ianao, mety mitory ny ten'Andriamanitra, dia avy ny mpanarabiraby, avy ny mpanesoeso, avy ny mpananiany. Reny ny atao hoe mpaniratsira. Ary mety misy mpaniratsira ihany koa eo amin'ny fiainantsika, izany hoe sady efa tsy miraharaha no vao mainka manao tsinitsinina izany. Izay no atao hoe sambatra araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Tsy mandeha, tsy mijanona, tsy mipetraka, tsy manao ny
mandeha ny fisainandratsy fanahy ary tsy mijanona amy lalana falempanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahany mpaniratsira fa dia manoro lalana Andriamanitra eto hoe fa ny lalàny Jehova no sitrany. Misy zavatra akasitrahany zany, misy zavatra tiany eto. Ny ratsy fanahy dia voalaza fa mpanohitra ny fahamarinana, zay no andikana azy. Raha toa ka mijery ireo komantera biblika isika, ny mpanota kosa dia ireo olona tsy manana moraly, ary mpaniratsira dia mankasitraka, mankamamy tanteraka ny atao hoe fahotana. Ny olona voatay zany atao hoe sambatra dia zao: ny lalàny Jehova ny sitrany, eny lalàny no saintsainy andro aman'alina. Raha ohatsika ka mijery ny any amin'ny Genesisy dia mahita isika fa voalaza fa talohan'ny safitra zany dia ny fisainan'ny olona dia inona foana? Ratsy mandrakariva. Zany hoe vao mihiratra amin'ny mason'ny olona dia ratsy. Iza no asiana androany, iza no fitahana, iza no angalarina, iza no naovana ratsy, iza no ampiarana ny abibiana. Dia mety eritreritra hoe tsy efa iainana ve zany amin'izao fiainana izao? Raha mijery ny boky amangazety ny vaovao isan-karazany tsika, ry havana. Ny olon'Andriamanitra dia ny mankasitraka ny lalàn'Andriamanitra saintsainy mandrakariva. Io ny tiany, ankamaminy, maniry izany lalàn'Andriamanitra zany izy, mahafinaritra azy izany. Io ny sitrany. Rehefa izany dia voalaza fa tahaka ny razo ambolena amoron'ny rano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany, ny ravony koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra ataony lavrary avokoa. Izany ny tsara fanahy voalazo misoratra masina ry havana. Ary tian'Andriamanitra ho antsika kristianina izany. Tian'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra izay te hanao ny sitrapon'Andriamanitra izany, ny ho sambatra. Ny sambatra zany na ny fahasambarana, raha voalaza ny salama eto dia tsy hoe manana fiarakodia, manana tranobe, manam-bola, mana volamena, mana fanana rehetra, mana tanobe, tsisy zavatra mahaory, tsy zay. Fa ny sambatra dia voalaza fa olona izay milamina ny fiainany, misy fiadanana. Raha misy toe-javatra, misy krizy, misy fotoatsarotra, dia izy kosa tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona, zany mitroka avy eo amin'ny rano mba hivelatra. Ny olona milamina, ny olona manana fiadanam-po, ny olona tsy mba sahira-tsaina manoloana ny fahasahiranana ara-nofo. Izay natao hoe sambatra, olona voatay araka ten'Andriamanitra. Tsy miresaka ny ten'Andriamanitra eto hoe andeha sika zany ianao mahantra daholo, na hoe tsisy mirarahan'izay mba asa fivelomana sy anana zay tokony ilaina. Fa izao azo atao ny manan-karena miaraka amin'ny fiadanam-po avy amin'Andriamanitra. Fa misy ke ny olona manan-karena fa tsy manana fiadanam-po ary tsy zay ny tian'Andriamanitra ho azy ho anao. Ka na dia mety manahirana ara ny zavatra ara-nofontsika, dia Andriamanitra milaza eto fa raha misaitsaina ny lalàn'Andriamanitra ianao, raha makamamy zany lalàn'Andriamanitra zany, dia omen'Andriamanitra ny fiadanam-po, omen'Andriamanitra ny toetra tahaka ity voalaza ety hoe tahaka ny hazo ambolena amoron'ny rano velona. Inona moa ny ilain'ny hazo zany fa tsy mitroka ny rano avy eo amin'io tany io, mba hahafahany mitombo, mba hahafahany mivelatra, mba hahafahany mamokatra, mamoa amin'ny fotoany. Zany tsy tara izany ny zavatra omen'Andriamanitra, ny fitahiana omen'Andriamanitra ho an'ny olona izay misaintsaina ny lalàny ary mankasitraka izany lalàn'Andriamanitra izany. Ny raviny tsy mba malazo izy. Samy hafa ry havana ny miarika fotoatsarotra miaraka amin'Andriamanitra sy miarika fotoatsarotra lavitra n'Andriamanitra. Ny fanirian'Andriamanitra izany dia mba ametrahanao azy eo amin'ny fiainanao, mba ho tahaka ny hazo ambolena amoron'ny rano velona, mba hana fiadanam-po. Ny asany rehetra dia ataony lavrary avokoa. Zay le fitahiana. Zany hoe raha ohatra ianao zany ka mifanaraka amin'Andriamanitra, dia amboarin'Andriamanitra
ny zavatra rehetra tsy mba toy izany kosa ny ratsy fanao izy fa tahaka ny akoho fa eliny rivotra ny olona izay mieritreritra fa tsy ilaina lalàn'andriamanitra dia mihevitra ny tena no afaka kanefa izany fahafahana izany dia voalaza fa zao voafehiny tontolo manodidina azy ihany izy tahaka ny akoho fa izay fiheziny rivotra eto entiny rivotra eny amin'izay misy azy sy lehany rehetra eny izany ny ratsy fanao izy tsy mahajanona eo amin'ny fitsarana izao ny tenin'andriamanitra farany ho amin'ity hoe tena sambarana ho anao ity fantatry Jehova ny lalany marina fantatry Jehova ny lalanao ary Andriamanitra dia mahalala izay hevitra hiverina antsika fa ny ratsy fanahy kosa makany amin'ny fahaverezana ny tiany koa eto mpamaranana dia te hilaza aminao hoe meteza ny olona sambatra ao amin'Andriamanitra meteza ny saintsaina ankamamy ankasitraka ny lalàn'Andriamanitra fa izany ny atao hoe olona sambatra olona voatahy mba olona voatahy ao amin'ny Kristy anie isika Andriamanitra hitahantsika amen. ho fian'izany afatra saribity izay nentin'ny mpanompo izay dia andeha ataontsika ny laharakira 420 ny fiainan'ny lanitra ambony. Adesika anotrika aloha hivavaka. Jehovah masina sy tsara indrindra misaotranao no ny afatra izay nasainao navoaka teo.
koa ho anay ato amin'ity efitrano ity any amin'izay toerana andrenesana izany izao onjam-peo izao dia maniry indrindra ny mba andray izany ary rakitra izany ao am-po aoka ny fananao masina eo ampitoetra izany ao anatinay ao amin'ny fitadidiana eo amin'ny fisainanay mba ho olona voatay izahay mba olona ho sambatra araka ny voalaza ao amin'ny salamy toko voalohany andininy voalohany Andriamanitra tompotianay eo tsy misy irinay mihoatra noho ianao tokoa ito amin'ity tany ity ary ny fidy ny hanaraka anao izahay koa meteza ary ameanay izany fiadanana izany ameanay izany fahasambarana izay tianao omena izany ary raha toka manana izany izahay miainga avy amin'ny fisaintsainana ny lalànao sy ny fakamamina izany dia ho ataona lavorary ny asanay ary omenao amin'ny fotoana ny fitahiana rehetra taka ny azo mamoa amin'ny fotoany ary maniry amon'ny raro velona Tompo Andriamanitra eo misaotra ny amin'ny teninao ampianaro izay anao ny sitraponao irina sy angatahana ny anaranao izany Jesosy Tompo ity Amen.